Ny toerana misy antsika. Izay no anasana anao amin'izao anio izao, manasanao mba hatratra amin'ny farany. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'izao fanomboha ny telo volana vaovao izao indray. Mandeha ny fotoana ry mpiara amin'dinika namana isany, ny irina dia andeha miroso mandrakariva ihany koa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Amin'ity telo volana ity dia andinika ny amin'ny hoe fifandraisana ny mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Izay no lohevitra mandritra ny telo volana ny rahantsika indray. Ny fanirina dia izao hoe ny fiatanana tompo mane dia ho aminao sy ny ankonanao hatrany hatrany. Andeha ry araka hivavaka isika. Andriamanitra ray io iaraka andinika ny teninao indray izay ankehitriny, misaotra tamin'ny fitantananao tamin'ny lasa, ary azonay antoka fa amin'ny hoavy dia mbola hitantana anay ianao. Ka raha iaraka andinika ny teninao izay ankehitriny, dia mangataka famelan-keloka ary mangataka ny fanenao masina mba ao aminay tsiraray avy. Tononona sy angatana ny vavaka, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amintsika mandrakarivany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny toerana misy antsika amin'ity herinandro ity dia lohatenintsika dia hoe miatrika ny tena zava-misy marina. Ny fahandroany dia hoe ny toerana misy antsika. Efa mba nanontany ve ianao nandritra izay fotoana ny arahanao tamin'Andriamanitra izay, inona re ny mety ho lazainy Jesosy aminao raha toy izy ka mba manoro-tsotra ny fifandraisanao aminy amin'izao fotoana izao. Mety laza izy hoe tena mafiorina izany, na mety teny kosa efa niamafiorina kokoa tamin'ny lasa izany. Irina mba izay tokoa raha toka mamaly ny teninao izy. Efa mba nanontany tena koa nefa venao hoe ny amin'izay mety ho lazainy Jesosy ny amin'ny momba ny olona indray amin'izao andro farany misy antsika izao. Inona tokoa manahoana ny fahitany Kristy ny vahoakany ankehitriny. Ao amin'ny Apokalipsy 7, manomboka ny 1:7 no ahitantsika ny fahitany Kristy. Io moa le fiangonana fafito. Nisy fiangonana fito moa izay maneho ny fiangonana maneran-tany, ny toetry ny fiangonana maneran-tany, nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly ka hatramin'izao androntsika izao. Ka raha miteny ato amin'ny fiangonana fafito, amin'ny fiangonana Laodikia, Jesosy dia milaza ny tenany 1:7 hoe ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazainy ny amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andoandro zavatra no arian'Andriamanitra izao. Raha manomboka amin'ity hafatra ho an'ny Laodikia ity zany, Jesosy dia milaza ny tenany, izy ilay amen, ilay vavolombelona mahatoky, vavolombelona marina, vavolombelona mahitsy, ary hitantsika tsara zany fa mazava tsara ny anambaran'ny apôstôly Jaona ny amin'i Jesosy. Manomboka eo amin'ny 1:10 dia izao ny fanambarany amin'izay teny izay: fantatro ny asanao. Mahafinaritra ry mpiara amin'dinika namana fa mahafantatra ny toerana misy antsika Jesosy. Moa ve tsy mamahafaly anao zany? Fantatro Jesosy ny momba anao, fantatro ny asanao. Indraindray afenitsika aminy ny toerana misy antsika. Indraindray afenitsika aminy ny toerana misy antsika. Izao nefa zatra mitranga ho Jesosy fantatro ny asanao. Fa tsy mangatsika na mafany ianao. Aleo mangatsika ianao mafany ianao. Fa satria maty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa alohan'ny vavako ianao. Ambaran'i Jesosy amintsika tsiraray avy, izay velona amin'izao vaninandro izao, fantany isika, tsy mafana, tsy mangatsika. Ary indraindray toa tsy mihevitra mila ninona avy aminy. Zao mantsy ny fahitako ny fahamarinako, fahitantsika ny fahamarinantsika. Zao no voalaza fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananabe aho ka tsy manan-java mahory. Indraindray mieritreritra ny tenantsika efa tafavoaka lavitra, efa ambony lavitra isika, ka mieritreritra hoe tsy ilayntsika intsony ny momba ny fanampian'i Kristy. Mpiara amin'dinika namana, tena mila an Jesosy isanandro isika. Tena mila an Jesosy isanandro isika. Marina fa efa mifandray aminy isika. Ary indraindray tsika mieritreritra fa ampy izay tsia
tena mila azy mihoatra noho izay iverintsika isika na isika tian Jesosy velona ho azy amin'ny fotsika na tsy. Ry mpiara-midinika namana, fantotro ny asanao matimaty ary mampatahotra izy hoe alohan'ny vavany isika satria ratsy tsiro. Ampieritreritra izany hoy Jesosy hoe fantotro fa matimaty tsy mafana namangatsika ianao. Dia soa ihany fa manana vahaolana ho antsika Jesosy. Kanefa zao ny ilazany moa ny fahamarinako sy ny fahamarinantsika. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Ny fahitan'Andriamanitra ny toerana misy ny vahoaka amin'izao vaninandro misy antsika izao dia izany toetrana izany. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra, malahelo sy jamba ary mahantra. Ry mpiara-midinika namana, mila an Jesosy isan'andro isika. Mila antsika ary ny vahaolana amin'ity androany ity. Inona ny vahaolana amin'ny 20 dia manoro hevitra anao aho. Manoro hevitra antsika Jesosy. Izy manao ny dingana mba hamirenana antsika hoe ho aminy. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Mba hanakarena ianao. Ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy seho ny enatrao noho ny fitanjahana. Ary odi-maso ahositra ao ny masonao mba hahiratanao. Zany hoe ny hoe mividy dia hoe manakalo. Manao takalo feno fahalalan-tanana ho antsika eto Jesosy. Ny fangatsiahantsika dia atakalo ny volamenany, ny fitafiany fotsy ary ny odi-masony. Tiany ny ampanakarena antsika indray io masony. Tiany ny anafo ny akanjo-pamarinany amintsika tsirairay avy. Ary tiany ny anokatra ny masontsika ka hita ny fahamarinana, mikasika ny amin'ny fomba fifandraisantsika mitoetra eo amin'izany no vahaolana omeny Jesosy. Tsika hoe volamena voadio dia ny fahamarinan'ny Baiboly fa tsy ny fahamarinana ny fotom-pampianaran'olombelona. Ny hoe fitafiana fotsy dia tsy inona akory fa ekeo ny fahamarinan'i Kristy, ny akanjo-pahamarinan'i Kristy. Ary le odi-maso dia tsy inona fa raiso isan'andro ny fanahy masina. Fantatrao ary ve zany ny toerana misy anao androany? Ny toerana misy antsika dia izao. Toerana izay mila mandrakariva ny fanampiany Kristy. Toerana anankiray izay mila fanantonana isan'andro amin'ny Kristy. Mahatoky aho fa amin'izao fiandohan'ny telo volana vaovao eo anoloantsika izao dia anatona Kristika ka hitady ilay volamena voadio ary hitady mandrakariva ihany koa ilay fitafiana fotsy ary ilay odi-maso izay ahositra ny masontsika. Tompony hombanao amin'izany dinika izany andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo misaotra indrindra noho ny amin'ny taridalany teninao. Nampafantaranao anay fa ianao dia mahafantatra ny toerana misy anay, dia toerana izay ahafahanay mitady anao sy filana ianao isan'andro. Ampio ary izay tsy eritreritra ny tena eo manan-karena na ilay fa matanjaka sy manana ny ampy, fa ampio kosa izay atsapa fa izay le ory sy mahantra indrindra, le mahantra sy mitanjaka ka mila mandrakariva ny fanampiana avy aminao. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity aza mafoina masaraka anay. Tononona ny vavaka amin'anarana Jesosy. Amen.